fifelina an-trany ravana malala zao tsika miona toy zao hamaky ny tenin'andriamanitra siaina indray fampianarana tsara avy amin'izany koa. Ho aminareo izay voantso an Jesosy Kristy man'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alakamisy 13 Aogositra 2022 mpanjinantsika ilay hevitra hoe matoky amin'ny asany mpino. Andeha riavana isidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Miroana Andriamanitra mankalaza ny anarany, manamboara lalana ho an'izay mitaingina mamaky ny hevitra. Jehovah no anarany ary mifalio anatrehany. Rain'ny kambotsy sy mipamerary ny mpitondra tena. Andriamanitra ao mifonenany masina. Andriamanitra mampitoetra an-trano izay irery-tena. Mamoaka ny mpifatotra ho amin'ny fanambinana izy, fa ny maditra hitoetra amin'ny tany karakaina. Amen. Hosanna,
hivavaka isika. Ry Andriamanitra be famindram-po, misaotra anao zay fa ny fahasoavanao natozao anay, ka afaka mivelona amin'ny teninao, ary indrindra mampitombo ny finoana anao Jesosy Kristy. Miteranao zay, mankalaza anao zay, mame voninahitra anao zay fa mendrika anao zany, fa Andriamanitra tsara ianao. Tompo, mpanotsy zay, mamindrafo amin'ny ary mamelahany eroka, ifinoa ny fahadisoanay. Feno ny fananao masina zay Tompo andraisanay ny teninao, ka iasa mery ety anatinay mantarina ny tenanay, fa mpanompo mahatoky ny mpino. Aminaran'i Jesosy Kristy, mpanavitra anay, novanay izany vavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ity ity ry avana amin'ny lala dia hitanao ao amin'ny filazantsara ny sorata amin'ny Matio. Matio 1:20, manomboka ny 7:20 ka hatramin'ny 2:30, mivaky teo zao aminaran'i Jesosy. Ary efa tafiditra teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra, dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny loholona ka nanao hoe: fahefana manao ahoana anaovanao zao? Ary iza no nanome anao zao fahefana zao? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: izao kosa nitany aminareo zavatra iray aloha, ary hovalianareo zany, izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa zany? Avy tany an-danitra va sa avy amin'ny tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe: ro lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe isika ka nahoana ny tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an' Jesosy izy ka nanao hoe: tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy: izao kosa tsy laza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa ny hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nankeo amin'ny lahy matoy izy ka nanao hoe: anaka, andeha miasa any amin'ny tanimboloboka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe: tsy andeha aho. Nefa no ny afaka zany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe: andeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka izy moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony ray, hoy izy ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamorehitra sy ny vehivavy janga efa melohonareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo, fa ny mpamorehitra sy ny vehivavy janga no nino azy. Ka ianareo kosa, na dia efa nahitsy izany azy, dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala rehetra amin'ny Tompo, ao aminao hatrany ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay tiantsika. Anio finaina vakina tamintsika teo Matio 1:20 ka hatramin'ny 2:30, tantara nanontanian'ny loham-pisorona sy ny loholona an' Jesosy ny amin'ny fahefana. Ny mpino matoky eo tandremo ny mitondra tena tahaka amin'ny pisorona sy loholona. Zany ravana hafatra arintsika raisina amin'izao ten'Andriamanitra izao. Tandremo ny mitondra tena tahaka amin'ny pisorona sy ny loholona. Ny 2:20. Nampianatra teo amin'ny tempolo Jesosy ka tafitohana ireo pisorona sy loholona, ary nanontany ny fahefana anaovan'izany. Nieritreritra mantsy izy ireo fa efa tompony asan'Andriamanitra, ka tsy ilana intsony ny ampianarina. Izy ireo dia tsy nino ny zanak'Andriamanitra sy ireo mpaminany. Teo amin'ny Jiosy, ny filazana fa manana ny fahefan'Andriamanitra ny tena, dia mitovy filazana fa mitovy amin'Andriamanitra ny tena. Tena fanaratsian'Andriamanitra zany. Ry mpino matoky eo, mahaiza manery tena. Ny 5:20. Tsy nanankalahatra teo anatrehan'ny Tompo ny loholona sy ny pisorona rehefa nanontanian'i Jesosy ny amin'ny batisan'i Jaona. Ataovy amin'ny tahotra sy ny ovitra izay andraikitra amen'ny Tompo anao, satria izy mahita anao ao amin'ny mangingina. Aoka tsy atao haingotrano fotsiny, fa mba ho tena mpanompo matoky feno fanetretena, tsy mihebohebo. Izy vokatra tsara ao amin'ny olona io fanetretena io. Ry mpino matoky eo, meteza ho tompona andraikitra. Zany 2:20. Meteza ho tompona andraikitra amin'izay asa tandrefy azy avy. Eto amin'ity fanohariny ity dia hita sy voamarika fa samy tsy misy tsara fitondrantena izy roa lahy. Ilay voalohany diso amin'ny fiteny, ary ilay faharoa kosa diso amin'ny natao. Manan-danja amin'Andriamanitra kokoa ny atao noho ny teny fampanantenana. Jereo ny fihetsika, inona no azonao atao ankehitriny mba anehoana ny fankatoavanao an'Andriamanitra?
ny fahaiza-manao sy ny fanekenao dia tokony iseho amin'ny asanao andavanandro. Sainy zany ry havana, dia n'Andriamanitra ireo voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra ny amofinaina nomeno anay izay mampitandrina ny mpino mahatoky mba hitandrina amin'ny fitondratena tahaka mpisaona sy ny olona, fa hahay manery tena ary koa hitotompona andraikitra. Tompo mivavaka aminao izay eo amin'ny asa fanompoana nanendrenao ny tsiraray ho amin'izany, mba efa be amin'ny asa nentsonao, hatsiaro ny fitiavanao sy ny fahasoavanao manampy amin'ny fanatanterahana ny asanao, ka hanana faharetana, hanana fiaretana amin'izany. Haijoro vavolombelonao amin'ny fahazotoana sy amin'ny fotoana rehetra satria irakao. Jesosy, sitrandro ireo marary mila ny vavakay, toandro tsy ampahirezo ireo manamanjo, toandro mareo sikolona sy zahirana, sy tahinao ny fiazakazanay rehetra, tahio ny firenenay, ny vavakay dia teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra sy mpamonjy anay, nampiandrinay ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana malala ny tsodrana tolotra anao anaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Ilay Andriamanitra alohan'ny fiadanana anie, atonga anareo voatokana tanteraka ho azy, karoviny avokoa ny fanahynareo sy ny ainareo ro ny tenanareo, mba tsy hainatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy Kristy tombontsika, ny tanany tokony meny Andriamanitra izay miantsonareo ka ho efainy izany. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.